Sotranao aray malalo satria mbola namenao tombonandro ahavelomako anio. Mbola ahafahako mizara amin'ny vahoakanao izay nataonao tamiko sy nasehonao tamiko. Mideranao aho, mankalazanao aho, mandra-patongako any aminao, ka ny voninahitra sy ny dera ary ny haja no asandratro ho anao. Mangataka aminao aho Jesosy, hikasika ny fony tsiraray avy izay are izao fijoroana vavolombelona izao. Fa namasino okenao nitarika hiteny sy hanambara izay nasehonao tamiko, satria Andriamanitra marina sy mahitsy ianao ary tia ny fahamasinana sy ny fahamarinana ianao. Ka ny derany dia ho anao rery ihany, ry ilay alfa sy omega, ilay fiandohanay ary mbola hiafaranay koa. Amen. Ry havana, hijoro vavolombelona aminao aho ny amin'izay naseho ny Tompo tamiko, ary ao aorianan'izany dia hamaky tenin'Andriamanitra ray aho hanamarinantsika azy, satria izay zavatra rehetra ataon'ny Tompo sy asehoan'ny Tompo dia hamarinina araka ny teniny avokoa izany rehetra izany. Ka indro ary ho tantaraiko anao ny zavatra nataon'ny Tompo tamiko. Indray andro izany ry havana dia natao anestezia générale ahako, izany hoe nampatoriana zany. Izany hoe makany amin'ny hôpitaly fa tsy mijanona andro maro fa andro iray ihany zany dia hampatoriana hijerevana ny amin'ny fahasalamana. Dia talohan'izay dia araka ny efa fanaoko hatramin'izay na inona ataoko amin'ny fiainako dia ataoko foana miaraka amin'ny Jesosy izany. Izany hoe tsy maintsy mangataka amin'ny Jesosy foana zany, dia mivavaka foana ako hoe Jesosy ianao Jesosy no mahafantatra izay rehetra sitrakao. Ianao Jesosy no mpitantana, ianao Jesosy no mitaridalana. Ninona zany ataoko dia apetraka eo ambany tana maherin'i Jesosy foana. Dia tonga ry havana ny fotoana dia amin'io fotoana io alohan'ny hampatoriana dia mbola mivavaka foana, mbola miresaka amin'ny Jesosy foana, ary hitsoroko anao fa tsy manahy mihitsy fa tena matoko tanteraka an' Jesosy Kristy Tompo. Dia nohon'ny hampatoriana ry havana, zavatra hitako dia tena gaga tanteraka, satria nentin'ny Tompo tao anatin'ny lanitra ako. Izany hoe hitanao zavatra hitako dia tena hoe rahona fotsy dia tao an-danitra, ary hitako ohatrany hoe mandeha zany hoe zany ao anatin'ny lanitra. Hitako ny rahona, hitako ny lanitra, fa mazava be dia tena hoe manga sy fotsy tsara be. Raha ohatra ianao efa nandeha fiaramanidina dia alaivo saren-tsaina hoe ao anaty avion ianao eny ambony, eny anaty rahona eny zany fa tsy mahita ny ety ambany fa tsy ao anaty avion zany ianao, fa ivelan'ny avion, fa ohatrany hoe mandeha zany ianao anatiny ny rahona iny. Zany hoe hitanao mihitsy zany le rahona zany mihemitra makany eriana, dia ianao zany mandroso zany ianao ao anatin'ny lanitra. Dia tena tsara be, mazava be, ary tena hoe milamina ny fonao tanteraka, tsy mare ninina ianao fa hitanao hoe ao an-danitra ianao. Tena fahadiovana tsisy petina malotona dia kely akory ary havana. Izay zany
no naseho an'ny tompo tamiko. Izany hoe noentiny ahy zany tany an-danitra, nasehoany fa tsy tetỳ ambonin'ny tany tao anatin'io anestezia io, izany hoe nampatoriana. De noho ny aveo ry havana, tsy haiko hoe firy minitra no nefa nihiratra ny masoko dia navesatra be zany ny masoko, ohatrany hoe tsy tafahiratra fa tena hoe miezaka zany manokatra tsikelikely ny masoko zany de ny zavatra hitako ao amin'ny hôpitaly zany ny hitako de mbola manjavona aloha, de hitako zany olona mamindra tsikelikely eo alohan'ny masoko eo, de hitako mihitsy zany le loko fa tena hoe maloto ratsy ny ety ambonin'ny tany ry havana. Le hôpitaly nefa tsy maloto tsoroko anao tsara fa tena madio be le hôpitaly, fa nampahafantarin'ny tompo fa eto amin'ity tany toerantsika ty tsisy filaminana, tsisy fahatsarana, fa tonga de niverina zany amin'le maolona de tena tsapako hoe ety an-tany ahako dia eto amin'ity tany ty tsisy fahatsarana, ary tena tsisy itovizany mihitsy tamin'ny tondrasan'ny tompo tany an-danitra tao anaty rahona. Ry havana, nisy mihitsy raha za nanokatra ny masoko amin'ny mahanofo dia ohatrany hoe misy fahakiviana hoe Jesosy, eto tany ka iahako fa tsy any an-danitra sahady. Tena hoe tsapantsika rehefa tena ao amin'ny Jesosy tsika, feno fanamasintsika, rehefa tena zanak'Andriamanitra marina sy masina tokoa itsika, ka rehefa entin'i Jesosy any an-danitra na de firy minitra io de raha vao verina ety an-tany de misy ny fahakiviana hoe Jesosy ratsy ka ity tany ity, tsy mitovy amin'ny ampisehonao ry havana. Ny tenin'Andriamanitra nameny tompo dia hoy Jesosy miantso tamin'iza nanomana an'izao fijoroana Vavolombelona izao. Raisoa izy ny ao amin'ny Korintianina 2:12 ny 1:1 ka hatramin'ny 4. Io teny io dia Paoly apôstôly no nitenen'io hoy Jesosy, dia ho vakiako aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy maintsy mireare aho na dia tsy mahasoa aza izany, fa androso ilaza fahitana sy fanambarany tompo aho. Mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho, tokony ho 4 taona lasa izay, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala. Fa ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra 7, ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala. Fa nakarina ho any paradisa izy, ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho lazaina. Amen. Ry havana, eny tsy tao amin'ny tena koa satria nampatoriana tamin'ny fotoana io, ary araka ny tenenin'i Paoly teto, eny tompoko, nakarin'ny tompo tany an-danitra ahako, tsy haiko na lanitra fahafiry, fa tonga tany an-danitra ahako. Ry havana, tena fahasambarana minitra vitsy fotsiny no niainako tamin'izany fotoana izany, fa no nefa niverina ny aiko tao anatin'ity tenako ty, dia tsapako fa hoe ratsy ity tany ity. Mampaherenao aho na iza ianao. Jesosy Kristy velona sy mahery Nazareta dia tena velona tokoa, velona sy mahery izy, ary miteny izy, miseho amintsika izay tia azy sy mankatoa azy izy, mitadiava azy dia mbola hita izy, satria efa kaiky ny fiavinany amin'ny raha ho any lanitra,
hampiakatra antsika izay niomana ao anatin'ny fahamasinana tanteraka satria mandeha araka ny fahamarinana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia, aleluia, amen.